fahadiavanao amin'izao fotoana izao tafaraka eto amin'ity fandaharana ity miomana iaona amin'Andriamanitra ao. Fandaharana izay entina anambarana aminao ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra, entina hizarana ny tena fahamarinana voalaza atao anatin'ity baiboly dia tenin'Andriamanitra ity. Ny rariko amin'izao fotoana izao dia nahatonga anao tena hoe voakasika ho resy lahatra amin'ny tenin'Andriamanitra izay ambara, ho resy lahatra amin'ny fahamarinana izay lazaina ato amin'ity tenin'Andriamanitra ity, tsy ho tonga any amin'ny fanarahana olona na fanarahana fombafomba-pivavahana, fa ho tonga amin'ny fahalalana ny marina. Fahalalana ny marina dia ao anatin'ny tenin'Andriamanitra zany no ahitantsika an'izany, iomanantsika satria hoy ny tenin'Andriamanitra hoe izay no hamarinana, izay ao anatin'ny fahamarinana, izay no hamarinan'Andriamanitra no hiara-hiakatra aminy, hiara-hiakatra rehefa tonga eny amin'ny raolanitra Jesosy, hampiakatra ny fofom-badiny, hampiakatra ny fiangonana eny amin'ny raolanitra. Dia izay no hirariana ao anatin'izao fotoana izao, ary ny fanamasina hikasika ny fonao, fanamasina hanokatra ny masony ny fonao, hatakaranao, halalahanao ny sitrapon'Andriamanitra, hitsana izay voaly sy kirana amin'ny masonao, tsy halalanao ny sitrapon'Andriamanitra. Ary dia raisika ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Matio toko fa 7 Matio toko fa 7 Matio toko fa 9 azafady, ny 7. Ary rehefa tonga tany amin'ny faritanin'ny Kaisaria Filipo Jesosy dia nanontany ny mpianana izy ka nanao hoe ataon'ny olona ho iza moa ny zanak'olona? Dia hoy ireo, hoy ny sasany Jaona mpanao batisa, ary hoy ny sasany Eli, ary hoy ny sasany Jeremia na anankiray amin'ny mpaminany. Ary hoy Jesosy taminy, fa ianareo kosa manao ahy ho iza? Ary namaly Simona Petera ka nanao hoe ianao no Kristy, zanak'Andriamanitra velona. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe sambatra ianao ry Simona Barjona, fa tsy nofo aman-drano no naneo anao izany, fa ny raiko izay any an-danitra. Ary izaho milaza aminao koa, ianao no Petera, ary ambonin'ity vatolampy ity no ahoriko ny fiangonako, ary ny vavahadin'ny fiaina tsy hita tsy haharesy azy. Omeko anao ny fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra, ka na inona fehezinao ety ambonin'ny tany dia ho fehezina any an-danitra, ary na inona vahanao ety ambonin'ny tany dia ho vahana any an-danitra. Amen. Zay teny zay no hoentin'ny tompo amintsika indray amin'ity anio ity, hoe iza marina moa ny fiangonana, inona no atao hoe fiangonana? Dia voalaza ny tenin'Andriamanitra eto, ambaran'ny tenin'Andriamanitra eto zany hoe atao hoe fiangonana zany. Ny fiangonana dia olombelona izay nandray ny famonjen'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy. Ny fiangonana dia olona izay novidian'Andriamanitra, navotan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanavotana izay nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Raha mijery kely tsika any amin'ny fanekena taloha, any amin'ny Genesis tsika rehefa mijery, Andriamanitra rehefa nahary ny olombelona, rehefa nahary any Adama Andriamanitra, dia hoy Andriamanitra hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy fa anaovako vady sahaza azy izy. Ary tamin'izay fotoana izay dia namorona any Eva izy izay vadiny Adama. Ary tamin'izay fotoana izay ny fomba namoronany azy dia nataony sondroitory Adama, ary rehefa sondroitory izy dia nanao fandidian'Andriamanitra zany, ary nanala ny taolan-teheza natao amin'ny Adama, ary nosoloany nofo zany dia nakombony avy eo. Ary rehefa avy eo dia nentin'Andriamanitra teo amin'ny Adama Eva, lay vadiny. Dia endrika iny zavatra iny dia efa manambara ihany koa iny ny fiangonan'Andriamanitra, ny fiangonana voalohany zany dia i Adama sy Eva, tao anatin'ny fahalalana, tao anatin'ny paradisan'Andriamanitra, tao anatin'ny fifandraisana tanteraka tamin'Andriamanitra. Tsy nisy alokaloka, tsy nisy fombafomba, tsy nisy vesatra ny amin'ny zavatra, ny amin'ny fahotana zany, fa tao anatin'ny fahadiovam-po tanteraka, tao anatin'ny fahamarinana tanteraka. Dia ny foronon'Andriamanitra ny fiangonana, dia i Adama sy Eva zany natsangany i Eva, lay vady natsangan'Andriamanitra, ny foronon'Andriamanitra ho an'i Adama. Tandindony iny ny amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Avy eo lavo i Adama ary tafiditra tao anatin'ny fahotana ny olombelona, tafasaraka tamin'Andriamanitra, dia tonga daholo amin'izay ny fahotana
ny fahotana avy eo fisarahana amin'Andriamanitra, ary rehefa tonga ny fahotana dia tonga daholo ny faharatsiana rehetrarehetra, tonga ny fahafatesana, fisarahana amin'Andriamanitra, tonga ny aretina. Ary rehefa lavo i Adama dia tsy nisy tsony ny voninahitran'Andriamanitra, tsy tafaray tamin'Andriamanitra tsony ny olombelona, ary Andriamanitra namita ny famonjena, naniraka indray, naniraka an Jesosy, naniraka an Jesosy ilay Adama faharoa. Ary rehefa nombona teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy, rehefa mijery tsika ao amin'ny tenin'Andriamanitra dia maty teo izy, ary voalaza ao amin'ny tenin'Andriamanitra fa nandritry ny fotoana ora vitsivitsy dia maizina ny teto an-tany, maizina tanteraka ny teto an-tany, ary notrobarana Jesosy le fonona Jesosy dia maty izy, ary tao aorianan'iny noteraka ihany koa, niteraka ny fiangonana avy eo. Zay no atao hoe fiangonana. Ary rehefa tonga ny fotoana ny Pentecoste, zay rehefa nitsangana tamaty Jesosy ary niteny tamin'ny mpianany hoe aza mihetsiketsika ao amin'ny efitra ambony ianareo, fa ho avy haniraka ny fanahy masina, haniraka ny fanahy ho anareo, ahafahanareo miasa, ahafahanareo vavolombeloko, ahafahanareo tena hitory amin'ny hery sy ny fahefana ary tondra ny olona ao amin'ny fibebahana, dia ho avy dia haniraka ny fanahy masina. Dia tamin'iny fotoana iny rehefa nilasaka ny fanahy masina dia teraka indray ny fiangonana. Ny fiangonana voalohany dia teraka indray rehefa maty Jesosy, ilay fofombadiny Jesosy Kristy zany, no ilay fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, no Jesosy ilay namita ny famonjena teo amin'ny hazo fijaliana ary maisim-pito ny tany tamin'izany fotoana, dia tahaka an'iny ilay tamin'ny andron'ny Adama hoe maizina, napatoriany Adama ary navoaka avy ao Eva avy eo. Dia tahaka an'izay koa ny fiangonana, maizina ny tany, maizina zao rehetrarehetra zao, maty Jesosy, dia teraka ny fiangonana avy eo rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Fiangonana tao amin'ny voninahitra, fiangonana be voninahitra, fiangonana nanana ny fahasahiana, nanana ny afin'Andriamanitra, nanana ny herin'Andriamanitra, dia izany ilay fiangonana voalohany. Ary zany no ato amin'ny tenin'Andriamanitra, ary mila miverina amin'izany isika, zany endriky ny fiangonana zany. Fiangonana dia tsy anaran'olona, fiangonana dia tsy trano, ny fiangonana dia tsy antoko mpivavahana, fa ny fiangonana dia ny olona izay navotan'Andriamanitra tao amin'ny Jesosy Kristy, lasa fonenan'Andriamanitra ampanahy. Izany no antsoina hoe fiangonana. Ary ny fiangonana dia iray, tsy misy hoe fiangonana mizarazaraka hoe fiangonana zao no anarany, fiangonana itsy ny anarany, fiangonana zaroa no anarany, fa ny fiangonana dia iray, zanak'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Anizany fiangonana, hoy Jesosy teto hoe ny fiangonako eo ambonin'io vatolampy io no ahoriko ny fiangonako izy, ny fiangonako, le fiangonana dia an Jesosy, tsy an'olombelona, tsy misy hoe filohan'ny fiangonana eto an-tany, tsy misy hoe présidenty fiangonana zany, tsy misy hoe filohan'ny fiangonana ka olombelona, fa ny filohan'ny fiangonana dia Jesosy Kristy irery ihany. Zavatra hita mantsy amin'izao fotoana dia lasa sondriana ary mifantoka any amin'ny trano, any amin'ny fanorenana ataon'olombelona ny olona, ary iny no eritreretana hoe fiangonana. Andeha ho any am-piangonana ahako, fa tsy zany mihitsy izy, andeha ho any am-piangonana ahako. Izao ny fiangonana rehefa nandray an Jesosy, rehefa nanaiky an Jesosy ahako. Ary fiangonana tsy rafetin'olombelona, tsy voafehin'ny lalàn'olombelona sy ny fomban'olombelona, fa fiangonana an Jesosy, miorina eo ambonin'ny vatolampy, dia morina eo ambony Jesosy Kristy zany. Zany no atao hoe fiangonana. Zanak'Andriamanitra nateraka indray, tonga zanak'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra avy eo rehefa mijeritsika any amin'ny Petera any, jerentsika ny ao amin'ny Petera, Petera voalohany toko faharoa, dia hoy ny voalaza ato amin'ny Petera voalohany toko faharoa andininy fahaefatra, izay atononareo toy ny vato velona, no lavon'ny olona fa nofidian'Andriamanitra sady soa. Jesosy ilay voalaza eo io zany hoe izay no lavon'ny olona fa nofidian'Andriamanitra dia ilay vato velona zany. Dia hoy ny andinin'ny fahadimy, reneso tsara, raiso tsara, ka dia atsangana koa ianareo tahaka ny vato velona ho trano fanahy, ho fisoronana masina anatitra fanatim-panahy sitrak'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Izany hoe ny fiangonana dia olona nalain'Andriamanitra ary fitambaran'ny olona nanaiky an Jesosy, tsy voafehin'ny toerana, tsy voafehin'ny fotoana, fa naizanaiza zany manerana zao tontolo zao misy zanak'Andriamanitra nateraka indray,
dia iny no antsoina hoe fiangonana, iny le antsoina hoe vato velona. Dia iny ozy izy a no atsangana toy ny vato velona, atsangana vato velona ho trano fanahy. Zany hoe izao no trano fanahy, izao no fonena ny fanamasina, honena ny fanamasina itoeran'Andriamanitra, ary izao no itoeran'Andriamanitra. Voalaza ny tenin'Andriamanitra any amin'ny asan'ny apôstôly any 7 hoe Andriamanitra tsy mitoetra ao amin'ny trano natao tanana, tsy mitoetra ao amin'ny trano natao tanana izy, fa ny olona izay nanaiky ny famonjena no itoeran'i Jesosy, itoeran'ny fanamasina, ary iny olona iny no akarina rehefa ho avy eny amin'ny raholanitro Jesosy. Iny olona iny mampalahelo nefa amin'izao fotoana dia tena manao izay ezaka faran'izay aza ny ataony olombelona, mamorona trano fivavahana, trano fiangonana, ary mandany amin'ny million maromaro anorina trano, eo tranon'Andriamanitra, tempolon'Andriamanitra. Tsy iny ny tranon'Andriamanitra, tsy iny ny tempolon'Andriamanitra, ary diso fijery ny olona amin'izao fotoana milaza fiangonan'Andriamanitra, diso tanjony, diso lalana, satria lasa manorina zavatra eto tany, manorina fanorenana izay tsy araka ny tenin'Andriamanitra, manao trano natsoina hoe fiangonana, manao tilikambo, mandany amina vola maromaro mihitsy, manao ezaka maro isan-karazany. Tsy izany no tenenin'Andriamanitra. Jesosy rehefa naniraka ny mpianatra dia hoy Jesosy hoe mandehana ataovy mpianatra ny firenena rehetrarehetra. Ny tanjony ny fiangonana dia ny manao ny olona rehetra ho mpianatra, manomana ny olona hiakatra rehefa ho avy Jesosy any amin'ny raholanitra, fa tsy ny tanjona tsy hoe hangoronam-bola any aman'olona, aka vola aman'olona foana, aka vola amin'ny olona mpiara-mivavaka foana, anao an'izao fanitarana zao, anao an'izao ezaka zao, anao an'izao trano zao. Andriamanitra tsy mijery an'izany, ary tsy zany asa napetrak'Andriamanitra ho atao, tsy zany ny tanjon'ny fiangonana, fa ny tanjon'ny fiangonana dia ny ampiditra ny olona ao amin'ny valan'Andriamanitra, ny ampiditra ny olona ao amin'ny Jesosy Kristy, ampiditra ny olona ao amin'ny Jesosy Kristy. Izany no atao hoe fiangonana. Arafitra ozy izy ho trano fanahy, trano vato velona, itoeran'Andriamanitra. Izay no atao hoe fiangonana. Tsisy hoe tsisy anaram-piangonana amin'izao lazaina fa efa maro be anarana lazaina, fiangonana zao, fiangonana zao, fiangonanay ary, fiangonan-drazanay, fiangonana zao. Tsy izany no izy, fa fiangonana dia an Jesosy irery ihany, an Jesosy io, an Jesosy ny olona. Tsy trano fivavahana fiangonana, tsy trano iarahana mivavaka ny fiangonana, fa ny olona tsirairay avy ny fiangonana. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe tsy fantatrareo fa tempolon'ny fanamasina ny tenanareo, ary ianareo dia olom-boavidy novidian'Andriamanitra atao amin'ny Jesosy Kristy. Izany hoe zao ry havana, ny tena mamaiky dia ianao mitafavana amin'Andriamanitra, ianao hitoeran'ny fanamasina, fa zay vao hisy tompo-kasen'ny fanamasina ihany, izay toetra ao amin'ny fanahy, manana ny fanamasina ihany no hiara-hiakatra miaraka amin'ny Jesosy eny amin'ny raholanitra rehefa tonga izy. Sao diso hevitra matsisika hoe nanao adidy isan'andro, nanao adidy isan-kalahady ho any amin'Andriamanitra, ho any amin'ny fiangonana, efa mba nanao adiny 4 aloha zay niaraka tamin'Andriamanitra, vita ny adidiko nanao fandraisana anjara amin'izay mety hoe fanitarana natao, na fanorenana natao, na zay hoe opération natao azona vola. Andriamanitra tsy milaza an'izany, ary tsy zany no dediavin'Andriamanitra, tsy mikaonty amin'Andriamanitra zany, fa ny zavatra dediavin'Andriamanitra dia ianao tafavana aminy, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ianao nibebaka, niala tamin'ny fahotana, ary nanaiky an Jesosy ho mpanjaka ny fonao, tonga zanak'Andriamanitra, tonga trano fanahy honenan'Andriamanitra. Zay ny fiangonana. Fa mampalahelo amin'izao fotoana dia lasa fifaninanana ary fampiroboroboana ny zavatra ny tany ny fiangonana, araka rehefa nolazaiko teo aloha hoe lasa entreprise ny fiangonana, budget ny fiangonana amina miliara amin'ny vola tsy tapesipeseny, nefa tsy zany ny tanjon'Andriamanitra. Raha naniraka Andriamanitra dia zay nolazain'izay, naniraka Jesosy hoe ataovy mpianatra ny firenena rehetrarehetra, olona matahotra an'Andriamanitra, olona tia an Jesosy, olona tena miomana amin'ny fiverenan'i Jesosy, fa tsy mifikitra amin'ny zavatra eto tany. Zavatra mamaiky asika dia lasa fanorenana, zavatra atao, zavatra hopotika daholo zany, zavatra holevina daholo zany, zavatra horava daholo zany, fa izao no ho akarina rehefa tonga Jesosy. Tsy ilain'Andriamanitra ny atonga nago. Andriamanitra tsy hijery ny zavatra nahoriko teto tany mihitsy, fa Andriamanitra hijery hoe manana fahadiovam-po ve za, nitoetra tao amin'ny famasinana ve za, nanana fatahorana an'Andriamanitra ve za, na nanaja an Jesosy ve za, tia an Jesosy ve za, atao anatiko ve Jesosy.
fa am'izao tena voavily ny olona, eritreretin'ny olona fa vola no azon'ny famonjena, eritreretin'ny olona fa adidy atao sy asa ao atao no azona famonjena, fa tsy zany ny fiangonana. Zavatra hitantsika dia izay, lasa naorina ny fiangonana ary ohatrany zay le hoe Babilôna, zay le hoe nanao tilikambony Babela ny olona, dia Andriamanitra, ny baikon'Andriamanitra dia mandehana ozy izy, mandehana miparita ianareo mameno ny tany. Ny olombelona nefa dia inona nataony ao amin'ny Genesis 1:1, nanao tilikambo lehibe izy, ary ny vato ozy izy soloa ny briky dia naoriny. Amin'izao fotoana ny olombelona lasa soloana briky akana vola, valopy ray isan-kalahady, valopy ray farafahakeliny isan-kalahady azona vola, akana vola, anaovana an'izao trano zao sy fanorenana zao, lasa briky, lasa miorina hoe dia miaraka eo. Nefa tokony hiparitaka, hitory ny tenin'Andriamanitra, hanambara ny tenin'Andriamanitra. Lasa novaina mofo ilay vato tamin'ny Jesosy nalaina fanahy tany anefitra, dia hoy ny devoly hoe hovay mofo ireo vato ireo raha zanak'Andriamanitra ianao. Jesosy tsy lavo tamin'izany, fa nandà Jesosy ary ny tenin'Andriamanitra. Be da be ny olona mpanompon'Andriamanitra ny lavo amin'izao fotoana. Ny olombelona lasa tsy le vato velona atsangana hiaraka amin'ny Jesosy tsony, fa lasa mofo akana vola lava. Ny rakitra efa misy ny olona mitaraina hoe rakitra ve rangahy ao amin'ny trano fivavahana, finienina isan-kalahady, atao inona daholo. Le olona ao anatin'ny fahantrana, ao anatin'ny fahoriana. Ny olona tsy mahalala an'Andriamanitra, ny olona tsy mahafantatra akory hoe mila mibebaka ane za, mila miala amin'ny fahotana ane za, hiara-hiakatra amin'ny Jesosy. Fa lasa heverin'ilay olona fa le asa ao ataony avy eo ny avovonjy azy. Jerentsika anie ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Hébreu 7:5. Hébreu 7:5 miresaka momba ny fiangonantsika, ary ianao ny fiangonana, ianao ny mila miomana amin'ny fiverenan'i Jesosy, fa ny trano zany ho levony zany, ny trano zany ho potika zany, ny fanorenana atao rehetrarehetra sy mandrafitra ao anatin'ny trano sy manaingo ny trano zany ho rava avokoa zany, ary tsy zany ny jeren'Andriamanitra, fa ny toe-poko zay tempolon'ny fanamasina. Hébreu 7:5. Ary Mosesy dia mpanompo nahatoky tao amin'ny tranon'Andriamanitra rehetra ho fanambarana izay rehetra mbola holazaina, fa Kristy kosa dia zanaka manapaka ny tranon'Andriamanitra, ary isika no tranony. Zany no lazain'ny tenin'Andriamanitra, famarinana ho anao androany, ianao ny tranon'Andriamanitra, ianao ny tranon'Andriamanitra, fa tsy ny briky aorina sy mitarina lava sy anaovana ezaka lava zay tsy mitondra ho amin'ny famonjena, ary mampahory ny olona lasa mamesatra zioka sy vesatra ho an'olontsika amin'ny fitakiana vola lava, fakana vola lava. Tsy zany ny sitrapon'Andriamanitra, fa hoy izy hoe Kristy dia zanaka manapaka ny tranon'Andriamanitra, ary isika no tranony, raha azontsika mafy hatramin'ny farany ny fahasahiana sy ny firavoravona momba ny fanantenana. Zay zany ny fahamarinana, ry havana malala, ianao ny tranon'Andriamanitra. Tsy misy hoe andeha ho any am-piangonana, fa izao ny fiangonana. Rehefa ho avy Jesosy tsy misy an'izany, tsy zany fa izao no raisiny. Ao an-trano ianao, eo Jesosy mivavaka ianao. Any an-dakozia ianao, eo Jesosy mivavaka ianao. Any an-tokotany ianao, eo Jesosy mivavaka ianao. N'aiza misy ianao dia tempolon'ny fanamasina ianao, trano fanahy ianao, honenan'Andriamanitra. Fa zay natonga le nataony tilikambony Babela dia nanao briky, nanao trano, dia zay hoe Babilôna, lasa fombafomba mpivavahana no atao, fahazarana no atao, lalàn'olombelona nipetraka, fa tsy mitoetra atao amin'ny tenin'Andriamanitra intsony. Fa ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana dia hoy izy hoe mamangy ny kamboty sy ny mpitondra tena, mamahana zay rehetrarehetra ao anatin'ny anoanana. Zany ny fiangonana mandeha miasa, fa tsy manorina ary manao fideraderana amin'ny zavatra ety ivelany, amin'ny asa ety ivelany, amin'ny resaka trano. Fa izao ny trano fanahy, izao ny fanorenana, Jesosy ny fanorenana, Jesosy ny fototra, Jesosy ny vatolampy, dia izao no ahorina atsangana ho vato velona, hiara-hiakatra amin'ny Jesosy. Hiara-hiakatra amin'ny Jesosy. Aiza ho aiza ny misy ianao amin'izao fotoana. Sao dia nadiso hevitra anao fa ny trano ny heveritranao fa ho fiangonana, ary ny trano natonga anao nahaliananao sy ny karakarainao, fa ianao ny fiangonana, ianao ny fiangonana. Anjakan'i Jesosy, velao anjaka Jesosy, velao anapaka Jesosy, alao ny fanamasina hameno anao, handrakotra anao, hitarika anao. Ho fiangonana masina ianao, ankohonana masina ianao, zanak'Andriamanitra ianao, mpandova ny lanitra ianao. Tsy vahiny intsony izy izy, tsy mpivahiny intsony izy, fa zanaka para-mpandova ny Jesosy Kristy ao amin'ny Andriamanitra, mpandova ny lanitra. Izany no fiangonana. Aoka ho mpankatony teny isika, aoka hitoetra amin'ny fahamarinantsika, anao ny sitrapon'Andriamanitra, ho an'i Jesosy ny voninahitra. Amen.